Merina ny fiaravanantsika eto tokantrano ireny tena koa ny ambasadeur-ny Soasy Adia no mandroso tokantranontsika ny amin'ny teny ity fampianarana alarana fahaenina ambin'ny folo ireny fampianarantsika izay hoe iza tokoa ny tena marina ilay anaran'ilay Andriamanitra iray Yahva sa Yaho. Satria tena be dia be mihitsy ny manindry an'izany Yaho zany foana. Dia ahoana moa no mahatonga an'ilay olona nanao an'izay hoe Yaho zay? Inona no tonga an'izay? Ny Yahva moa efa hitantsika tsara ilay Yahva zany. Fa mariko aloha fa izay olona niaraka amin'ny Yahva rery ihany no afaka amin'ny fahotana dia niaraka amin'ny Yahosoa. Fa izay ny olona niaraka tamin'izany Yaho zany na Yahova zany tsy afaka amin'ny fahotana mihitsy ireo na oviana. Fampanota foana ireo. Tsy hitantsika ny ara-tsy nataon'ny olona ao anatin'izany sehatra zany. Tovy takan'ny hoe le ao amin'ny tontolon'ilay Jesosy ihany samy manao ratsy daholo. Izay ny tsy itovizany amin'ny Yahva mihitsy. Satria izany Yahva zany izay miaraka aminy tena afaka amin'ny fahotana ary tsy manota intsony ary izay ny fanapolofona tsy azo resena mihitsy ary tsy azo toerina mihitsy fa tena afaka amin'ny fahotana izay miaraka amin'ny Yahosoa sy dada Yahva. Ka ny mamarina ny Yahva dia noho ny amin'ny fisiany Yahosoa niaraka taminy ny zanany ary io ilay niatona teo amin'ny ady fijaliana dia afaka amin'ny fahotana izay miaraka aminy. Avy any amin'ny dada Yahva daholo zany zavatra rehetra zany. Satria na ny fanahy masina avy any amin'ny dada Yahva no niainga ary hitantsika fa afaka amin'ny fahotana rava ny devoly ny dikan'izay. Ilay devoly izay nampanihotan'ny olona nanomboka tany amin'ny andron'ny ady masahivana Adama sy Eva maty rava rehefa tonga Yahosoa izay ny rahan'ny dada Yahva. Noho izany ny fisiany fanafanany olona afaka amin'ny fahotana no fanaporofona fa marina ilay anarana hoe Yahva na hoe Yahva ary marina ilay anarana hoe Yahosoa satria tena afaka amin'ny fahotana ny olona. Afaka amin'ny fahotana ny olona. Dia miraso antsika etra moa sahitahino soa hiaraka amin'ny dada Yahva sy Yahosoa manakariva zany tsika. Andao aloha tsika hijery hoe ahoana moa zany no mamarina ty teny ity. Dia misy teny manambara fa ny teny hoe W dia lazaina hoe fa O na hoe V. Satria mantsy le misy miteny hoe IHWH dia IHVH io sasany zany. Andao jerevantsika amin'izay indray mijery indray tsika ao anatin'ny tableau indray no jerevantsika anazy. Manahoana ny tableautsika ato. Tsy maintsy izay foana mantsy jerevantsika ny fahamarinana hoe marina ve sa tsy marina. Akaiza moa le tableau zany. Izy ty. Jerevantsika indray izy aventsika zany le tetragramme. Iode dia vava eto amin'ity vava ity misy manao W ihany koa ho jerevantsika ihany izy dia ny he. Dia misy miteny fa amin'ny Hebreo tranainy dia W ny eo. Ary misy miteny kosany fa V ny eo. Izay aloha zany ny voalohany zay hoe ity hoy zany misy manao an'ity dia ho hazavaiko mihitsy izy hoe maninona no manao an'izao ary maninona indray izy rehefa V. Dia misy miteny hoe tsy misy lettre V hoy ny amin'ny jiosy fa ity W ity hoy no atao hoe O famaky an'io. Dia ho hazavaintsika daholo indray hoy ity O no famaky an'ity na hoe U. Jerevantsika daholo ny fahamarinana izay tena izay hoe tena mitombina daholo ve zany hoe tsy misy ny lettre V ça n'existe pas. Dia jerevantsika amin'izay fotoana izay. Dia tsika tsy andeha lavitra be mihitsy nefa tsy misy zavatra malaky ohatry ny Wikipédia. Ny Wikipédia no jerevantsika dia avy eo hijery lettre ho asehoko anareo daholo amin'izay hoe tena lettre famaky an'io tena V mihitsy io raha na W apetaka anao na V apetaka anao dia V foana famaky an'io. Ary hazavaina aminao mahatonga anazy atao hoe V. Izay no jerevantsika androany zany ho antsika eto an-tokantrano ary tena
mahafinaritra be ny anaratsika ny zasary zany. Da ohatsika aloha amaky ivelany atsika ty sary ty fa amakytsika fanazavana kely eo anatin'ny soratra masina ty amiko tya zay fety amiko ty moa mazava ho azy zany de hojerevantsika kely a tsy soratra masina moa zany fa misy teny hojerevantsika kely a de zay ny tiako tenenina. Ao anatin'ny Wikipédia io a de hitantsika io zany ny hébreu, misy mantsy ny atao hoe hébreu ancien de hébreu ina koa misy io hébreu ancien de hébreu moderne. De hojerevantsika daholo ny tena fipetraka ny atao ina moa ny atao hoe oviana moa zany hébreu ancien zany no mipetraka de oviana koa ny hébreu moderne mipetraka. Da aloha mbola jeren'io tsika fa mbola misy anakio hojerevantsika taloha ato a testé zao. Ity zany a de avy amin'ny wikipedia.org hitantsika ery ambony ry raha mba azo asona kely io titre io de asona jevanareo hoe wikipedia.org ery ambony ery ao anatin'ny wikipedia tsy jevanareo hoe azo asona ve le titre asona kely titre gama jevanareo hoe wikipedia.org kely zany a mba ho hitan'ny olona mihitsy izy any amin'ny wikipedia nareo no mijery io a ao amin'ny wikipedia nareo no mijery a de alphabet hébreu de misy ohatra am'izay ambany caractère utilisé pour écrire l'hébreu ancien. Hébreu ancien mihitsy zany ty resana ty a hébreu tany aloha zany zany hoe de ny caractère utilisé a ary ny fomba famakiny zareo anazy tam'izany fotoana zany a hitantsika eto a de zao le zany reto a le caractère tsy hita tao anatin'ny hébreu ancien araka ny voalazan'ny wikipedia. Marika moa fa ny wikipedia de zahatra instance international ivondronan'ireo manam-pahaizana amin'ny fandiniana sy maro samihafa de ireo zany no navoaka anjareo teo a de zao famakina anazy a le vava zany jevantsika anazy leve de le vava zany de io voalaza io a vava ny fiantsonan'io a ary veniny etomboan'le vava anjareo zany io itarahantsika mihity io zany ty io ve io a de misaotra hoe vava zany raha tsy hita aloha nga malaiko sary kely a ny sary ny mampalaky azy foana mantsy a de mazava zany fa tena vava ny resany eto nefa tsika miadana mihitsy ny ty satria international no miaraka miditra am'ty resaky ty a de aleotsika zany araka hijery anazy eto koa amizay hoe ina marina tena dikan'io a ina marina tena fiantsonan'io a fa rahantsika mihita zany fa vava zany izy ty le izy ty a ataotsika menamena vava v a de a de petit v zao zany le izy zao ka rehefa metan'io zany tsika de hoe hitatsika eto zany fa tena vava ny fiantsonan'io a fa tsy ho aho zany fa vava ny fiantsonana azy zay mantsy le nivinle fiteny hoe wao le waw de ozy hoe wao de mahagaga ihany ole izy fa nefany a raha w sy ny azy zany a va ny fiantsonana zany no tena izy vava naiza naiza resany ao de vava ny izy zany de iverentsika am'izay le teny teo zany a ampitsika ao anatin'ny tohiny izy io zany de type abjad ozy ry zareo a utilisé comme alphabet zany hoe ny karazany io zany dia alphabet jiozy a tsy ny karazany zany epokan'izy io a de tany amy taona moins 200 any vers moins 200 avant Yahosoa io izy io zany le izy eo vers moins 200 zany avant Yahosoa zay a de ny systèmen'izy io photo cananien phénicien araméen de ny hébreu mbola jery araméen tsika avy eo hoe ahoana famakina eo amy teny araméanina satria ahitanatsika ny araméanina koa ao a de zao ndray tsika edina atao ambany ato a satria misy écriture hébreu ndray jevatsika io zany le vava zao le io a vava le wao vava ditra le vava ty vavakin'zareo hoe vava va hébreu tsy anainy misy nanao an'izay a fa tsy hébreu vaovao e nijerevantsika eto a de mbola hijery koa tsika karazany hafa to ambany ao amin'ny alphabet consonantique eto am'izay tsika niditra ao anatin'ny alphabet zany ty zao le vava ty a
io vava ohatsy izy a na vava mihitsy zany hoe le oao zany tsy oao zany fa tena vava ny famaky anazy de io vava io zany a tany amy taona moins 220 eo soa de ve mihitsy ny fiantsoana anazy io ve de verentsika arahantsika ry cadre iny a atao ambony ato a phonème zany hoe phonétique zany le izy a ny fon zany ny phonème zany hoe ny fomba fiantsoana anazy zany de zay zany fiantsoana azy a ve ny fiantsonan'izy io mazava be io aloha zany tsindriko tsara ataotsika any indray aloha ve ny fiantsonan'io izy tany amin'ny taona moins 200 tsy hebreo vaovao zany izy fa tsy hebreo moderne fa tena hebreo tranainy zay io izy io a io italomasotsika io hoe ve ny fiantsona anazy aloha dikako kely io de avery sokafana amizay a ho hitanareo tsara io a zany tsy mehaka tsy mety miseho koa izy zany zao io le ve a de io le vava io a de averiko amizay le nakaiky ateo anondro anazy aloha aleo ty iveriny eto io izy io zany de ty le vavy ty a phonétique v dia vava o vava amy teny vao zany hoe vava zany hoe ve mihitsy izy zany io a hatramizay fa tsy zatrana hoe taty amin'ny hébreu moderne zany fa hébreu tany amy taona moins 200 mihitsy no teny hoe ve ny famaky an'io zany hoe ny fiantsona le IHWH na IHVH a de tena vava mihitsy ny fiantsona anazy a ve dikan'izay a iava zay a mahita tsara ataotsika izy eo tao anatin'ny Wikipédia tena mahitsy be mihitsy ary zany hébreu moderne zany kosany a de voalaza ato indray ny aiza moa izy teo tsy tanaleny teo hotery mikariko indray zany tsika aloha ny hébreu moderne indray a parske aloha fa mitena hoe rehefa tafiditra la izy raha mbola sy tafiditra la izy de tsy miditsy nareo ny hébreu moderne indray a aiza moa izy teo hoe ato iantsika misy nakaiky indray jerevantsika indray a somary mienokely satria tena mijery mihitsy ny histoire an'izy mba fantareo mihitsy ny hoe ny hébreu moderne zany eka misy fotoana nidiran'izany koa fa tsy hoe koa de tentenena fatany hoe hébreu moderne na hébreu train ancien fa misy antony eto hoe hébreu moderne laotsika hijery ny fomba fizotran'le hébreu a ny hébreu misy naika zany a mbola Wikipédia any ty a Wikipédia ny titre amity ampititsika ery amizay ny hébreu misy naika de tany amy taona 6e siècle tany ho any tamy premier siècle tany amy 6e siècle à peu près à la période du Talmud zany tany amin'ny premier siècle ka hatramin'ny 5e siècle zany hoe tany amy taona moins 400 tany ho any zany izy io tena nanomboka zay no nanomboany ty resaka misy naika ty de taorianan'izay de ny hébreu médiéval zay le médiéval ndray zany hébreu médiéval tany amin'ny 10e siècle zany hoe tany amy taona plus 900 tany ho any zany a tena tanany diaspora juif zany a tam'izany fotoana zany ao anatin'ny Wikipédia daholo ny jerevanareo an'izay a de tany amy taona 900 tany ho any a jusqu'à hatrany amin'ny taona 20e siècle 1900 zany 1900 tany ho any de aveo ndray vao nisy ny hébreu moderne io ty ny hébreu moderne io ambany io tatsika amizay a au renaissance ou reconstruction de la langue dia article détaillé hébreu moderne izy io de tany amy 20e siècle une renaissance moderne sous l'impulsion d'Elzer Ben Yehuda tany amy taona 1858 tany zany nanomboka indray io a sy ny taona 1922
izany hoe le hébreu moderna zany tsy mifandray mizatra ny ampianariko teo mihitsy, satria ny hébreu moderna dia tany amin'ny taona 1858 tany no nanomboka nandeha ka hatramin'ny 1922 io hitantsika io hébreu moderna zao ny titre rebelleria de 1858 à 1922 satria misy miteny hoe lay lettre v dia any hébreu moderne, marina fa teny hébreu moderne mihitsy miteny an'io, fa ny lettre v mihitsy de ny hébreu ancien mihitsy no miteny an'io de nasehontsika teo hoe ve ny fanonan'io araka ny Wikipédia. Ka na iteny vava nareo hoe WAV, na iteny vava tsotsonareo a dia ve foana ny famakinan'io, zay le izy zay. Ka ndreo riditra indray amin'ny fanazavana anankiray indray a, ty moa tsy de lava tsika manao antetraka ty fa vetivetika any a, hiditra indray tsika amin'ny fanazavana anankiray a, ato amin'ny lettre hébreu moderne indray no jerevantsika, tsy ny ina moa le hoe ao amin'ny araméanina zany, ty zao ny teny araméanina, avoakantsika eo ny teny araméanina io, de ty zao ny vava ty, io izy io a tena vava no mipetaka eo fa tsy haiko hoe AWAV zany fa tena vava mihitsy a raha vao miteny vava tsika ka VAV no misoratra eo de ve ny dikan'izay ny anaran'izy io fa tsy haiko hoe ho zany io, tsisy an'izany mihitsy. Ino alphabet hébreu tany amin'ny taona moins 1500 io a, avant NE, araméen temps moins 1500 io, de nahitatsika mihitsy hoe tena vava ny fiantsoany zareo an'io a, fa tsy haiko ny hoe zany W zany na hoe o, atria misy manao le o ma tsy zay na ve le yao io le novainy zareo o le vava, de tsy afaka mifahotany ianao re zay aloha ny zatra misy, fa tsy misy an'izany hoe vava de W de égale o, fa v foana famakinan'io, zay no mahiava azy ary zay miantso iava afaka mifahotana, fa zay niantso iao tsisy afaka mifahotana fa nandeha ny amin'ny lalana tsy fandeha, nanota niteniteny foana nitandrana didi folo, zany daholo zay niteniteny foana rehetra mikasika an'io anaran'io, nefa de izy ihany mahita ry amin'ny boky ary hoe rava ny didi folo, magaga ihany nge le olona, zay zany hitantsika araméanina mihitsy io teny io, araméanina tany taona moins 1500 de io izy io vava ny fiantsoana azy io hoe amin'ny terme hoe v zany, le hitantsika tamin'ny Wikipédia teo ihany. Ndraintsika zany hijery hafa indray a, araky ny zatra efa jerevantsika ato foana zany, alphabet araméen impérial ty ndray misy anankiray ty a, io zao ny alphabet impérial araméen impérial zany a, de io hitantsika eo ato ambony moa zany, de ty ny hébreu carré a, hébreu archaïque io ambony io, le tany aloha tany koa ny dikan'izay zany a, raha tsy hita tsara moko izy fa le ngamba ny hijery hafa mihitsiny a. De tiako tenena am'ty mantsy hoe hitanareo le terme vava ve ny fanoratana anazy ty ambany ty, zay tiako avoaka aminareo io le izy io vava, na ny hébreu carré na ny hébreu archaïque na ny ino moa araméen impérial de miara-mamaky fa ve ny fiantsonan'io, io raha tsika mahita vava be, asona keo ngano le WhatsApp eo azafady raka izy mba hitany an'io, sona keo le WhatsApp de io taneo fa vava ve ny fiantsonana azy ty hitantsika mazavaza, vandravandra be ty mihitsy ny hoe io vava le v, le vava io zany ve a de hitantsika mihitsy ny fa na hébreu carré efa nisan'ny traneny ihany izay, na hébreu archaïque de io ihany izy io a miaraka amin'ny araméanina nampiarana amin'ny teny araméanina zany, de nilaza mihitsy mazava mihitsy io fa ny lettre vava de natsoina hoe v fiantsonana azy io, faharoa zany zay ny hitanareo anazy tsara zay. De ndro indraytsika hijery zavatra hafa raha mbola misy tokony resahana, de teo ihany moa zany ny hitantsika teo iny. Areo hijery hafa indraytsika raha ohatra ka mbola misy tokony ho jerevana.
ty le teo zany, ty le teo fa somary diso le teo a, ny teny voalohany taminy zany phénicien, satria avy amin'ny teny phénicien ny teny hébreu mifanakaiky be zareo, de avy amin'ny phénicien koa misy nifandray amin'ny greka koa le izy a, zay le teny greka zany a, reny phrase apetrany reny, de ao ny araméen koa rehefa avy eo a, ny araméen impérial ou paléo judaïque, zany efa tany aloha be tany zany, de ao indray a ny hébreu carré archaïque, io zany hoe deux formes nomeny a, de ny farany hoe hébreu carré moderne, zany hoe samy manana ny plasiny zany io zavatra eo a, samy manana fomba, zany hoe fa ny ray mbola efa ela be tany a, de ny ara mametraka dao zany rehetrarehetra reo ty ambany ty am'izay io izy io a, fa ny lettre vavy a oray azo averiko tsara, io any lettre vavy a tam'izay nytenentsika teo iny a, de tena ve mihitsy ny fiantsolana azy io hitatsika io, zay ny tiako aseho teo hoe tsy namorona mihitsy ny taminareo zany fa tena ny marina mihitsy ny izy a, no zany makelente zay tsy mety manda be le izy tsy haiko hoe naninona nga io e, io fotsiny izy zany hitatsika mivandravandra be hoe le he zany a mban'io mentsimentsy be io a, de io tsy e fa le vava zany a zay antsona vava izy io a, de hitatsika tsara mihitsy hoe fa veny famaky an'io a, na tany amin'ny araméanina natao amin'ny hébreu carré a, de miara-mamoaka mihitsy ny favava le soratra zany, ka izany letera zany no tenako amitsika hoe tena vavy an'io, ary ny wikipédia mihitsy ny ara no nyteny an'izay a, hoe vava ny fiantsonan'io, fa tsy misy akoatran'izay, de ndazy hoe jerikera mbola misy hafandray a mahita tsara iny nga manao rehetrarehetra, de ndao tsika jerindray a, de mbola misy hafandray a, iny moa tsisy anarana ty, raha vao tsisy anarana de tsy de meko atsika, satria fa be de be mihitsy ny ato rehefa misy anarana ty zao ny ve, de ngamany efa ampy kosan'izay, aletsika ao ato a, ty koa mbola misy hafa ty a, somary mikaroka foana hoe aiza ny misy vava ho hitatsika, ty ndray zao hoe misy anankiray ty atsika ampidirina am'izay teknisianina, ty ndray zao ny vava zao hébreu alphabet 4 zany, io moa zany efa presque moderne ihany fa tsy mampanina fa avoakatsika, fa ny lettre vava de tena ve mihitsy izy io, io hitatsika mivandravandra be amin'ny sary mihitsy hoe vava égale ve mifanoratana anazy zany zay, ary ao anatin'ny bible mihitsy ny hoe Israel bible ty, ao anatin'ny bible ny Israel mihitsy ny tanan'io fa tsako no namorona an'io a, aneo moa zany na mamorona koa na tsy mamorona, ny marina tsy metsy marina, efa nanometsika ny tany amin'ny taona moins 200, de nanometsika any amin'izao vanina zao fa voatazona foana ny lettre vava égale ve a, io zany a ny terme hoe yava ny marina, fa raha vao terme yahoo zany tsy marina zany, satria namadika an'le vehivavy izy nataony hoe yahoo, le lasa w zany teo de lasa hoe o azavaiko amitsika ena tonga an'izay rehefa avy eo a, fa nanazava tamitsika hoe ny teny rehetrarehetra hitatsika teto a, de manambara daholo fa le terme hoe w zany na ve a, de o tsy veny tsy o ny anarany fa ve ny anarany iny, tsy niko tsara, tsy o ny anarany fa ve, otrika amafa azontsika tsara am'izay le izy a, de mba tsy hanaonao foana mihitsika na amin'ny lafindray na amin'ny lafiny ray, ka navoan'zareo anao an'io zany le teny latine, donc hoe avetsika tikatra amin'ny ina moa tamin'ny alphabet phénicien, tao am'le teny latine navoan'zareo, satria novainy teny latine o le izy a, de novainy teny latine v le izy a, de novainy teny latine w le izy a, ary misy teny latine manaovan'io y koa raha tena izy, de zay no navoany zareo, donc avakitsika ty a hoe tato am'io teny latine ty no navoany zareo a, tao amin'ny fandikana teny hébreu alphabet phénicien, ny phénicien mantsy hitatsika teo hoe tao aloloha teo, so mantsy reo miteny hoe mba jerevy kely ny alphabet phénicien, hita daholo zany alphabet phénicien io zao a, de ao amin'ny alphabet phénicien zany a, de hitantsika mihitsy ny hoe ka phénicien zany moa tsy hébreu a, mariko fa tsy hébreu a, de manoratra ny grec izy na u ty zany mariko ny fa tsy teny hébreu na raha tsika fa
tsy teny fenisiana no raha tsika fa teny hebreo tranainy. Ka ny teny fenisiana manao an'ity vava ty hoe u na y zay naovan'zareo anazy u, tena u mihitsy iny u. De ato amin'ny teny latina am'izay le misy an'le hoe sady misy f io a, misy u io a, misy v io a, ny misy w io, misy y io, zay zany le izy. De lasa miovaova le teny a, de mifangaro amin'ny teny latina ny afarany de lasa u, lasa v, w, y, misy f akory miara. Ka ireny nefa ny hoe teny finisianina le izy, ka mety tsy dokany teny finisianina le olona de navady ny teny finisianina u le izy, teny izy. Fa tsika tsy mamaky teny finisianina, fa ny teny finisianina mifandraindray amin'ny teny hebreo fotsiny, fa tsy midika hoe egal teny hebreo. Fa rehefa nijerevantsika ny teny hebreo zay hitrana vokatsika teo zany a, na ny teny arameana, ny arameana ny teny akaiky satria i Abrahama eka arameana e, nke tsika hijeren'zay teny zay tokoa e. Eo somary jerikina zay arameana zay tsika. Tokony hitato ihany aloha zay aloha karoky kely misy ny hoe somary jerikina zay teny zay tsika aloha raha mi-existe ndray ato aloha, tokony misy an'izay ato a. Satria na zany Abrahama zany ke tena tsy hitako mihitsy le teny fa nefa de mankariko an'izay any taloha fa zareo arameana zany ny tena nanakaiky ny teny hebreo zay ny tiako tenenina zany. Asaingy tena tsy hitako mihitsy moa le izy zao hoe aiza marina le izy. Tena tsy hita mihitsy le izy. Fa nisy fotoana nahitana an'izay mihitsy a, de notrentsika le teny zany tena marina hoe na ny teny rehetrarehetra eto ara de manazava be am'izay ny dika teny maro samihafa zany fa le io zao le arameana hitantsika ty ampidiro kely hoe tena vava ny famakinana io, le andesantsika teo a, io izy io a, vava ny famakinana io, zay ara vao vava zany a de ve ny famakinana zany amin'ny hebreo io, zay ny apetrako amitsika zany. Zany hoe jery hafa raha mbola mahita hafa indray satria ohatra misy hafa maromaro mbola nijerevako zany ohatra ka mbola atona tsy atsony. Azoko re jerevantsika Deutéronomia sao de mbao ihany 26:5, Deutéronomia 26:5, Deutéronomia 26:5, Deutéronomia 26 andininy fahatiny. Ty Sirianina ty de hiteny anatreny avandriamanitra hoe ianao ka na hoe Sirianina mpanjenjena ny raiko ka nidina tany Egypta izy de nivahiny tany mba amin'ny olombitsy ary tany izy no tonga fiaina lehibe sy mahery sady maro isa. Ka ny dikan'le Sirianina moa arameanina ny dikan'le Sirianina zany. Leo ke sokafako manontolo ty raha ohatra ka mivoky ery izy ohatrany tsisy Sirianina de arameanina dikan'izay. Leo ke jerevantsika eo amin'ny atao amin'ny baiboly ato hoe arameanina, Sirianina, Deutéronomia firy moa izy teo raiky izy 26 firy 26:5. De ary ambany riny misy an'izay teny zay hoe arameanina. Io zao hoe ry ambany ary hoe arameanina. Misy petiteny le hebreo de hoe arameanina ery ambany ary afaka mijery taloha ny teny any amin'ny baibolinareo hoe arameanina zany, zany hoe Sirianina. Ny Sirianina zany de arameanina ny dikan'izay a. Ka i Abrahama zany de Sirianina na hoe arameanina. De ilay mahatonga ny hoe mijery an'le teny arameanina tsika de atao amin'ny teny arameanina no ahitantsika fa le letra vava zany a
de tena vava mihitsy ny fiantsoana azy hoe ve ny fiantsoana azy zany. De mazava be raha am'izay ny hevitra zany zany fa tena soratra masina mihitsy no miteny fa ny arameanina de mamonina ny anarana hoe vava amin'ny teny hoe vava zany, ve ave. Zay ny fiantsony anazy fa tsy koa ny hoe lasa mivadika ho. Ka ny zareo moa zany noho ny am'le satria le tena jeontsika hoe ahoana ny fomba famakina an'le ve zany na W de ny famakina anazy de tena ny vava de ve mihitsiny. Ka raha misy miteny hoe tsy misy letra v ny hebreo de olona mpandainga velona mihitsy zany fa misy letra v be ary ndeo raha ventsika vakina tsara hoe misy letra v mihitsy ny hebreo ho an'izay miteny hoe tsisy letra v zany de olona mandainga velona zany. Jevatsika le Wikipédia teo raha ohatra ka naventsika vakina le Wikipédia de misy letra v mihitsy ny hebreo ary ancien hébreu mihitsy ty hébreu ancien, alphabet hébreu, caractère utilisé pour écrire l'hébreu ancien zany ty araka ny voalazan'izy moa ny hébreu ancien de tena misy mihitsy ny vava io io fandresantsika io izy io le vava io akaiky ny he io de akaiky ny zahinina io de io le vava io de io vava io rehefa midinao ambany am'izay tsika vakina am'izay izy am'teny hébreu histoire écriture hébreu zany antsy ao. Paiza mo iziny ato ambany ato iziny de alphabet consonante hoe valeur phonétique zany. De miditra am'izay tsika hoe ny fahamakinan'io ato de mazava be mihitsy le vava nomeny tsaratsara ato mihitsy vava io le vava hitatsika tary io le vava de nomeny ato tsara mihitsy ny fahatenany famakinan'io de ve io mivandravandra be ngeza be mihitsy hoe ve ny famakinan'io. Ka raha misy miteny hoe tsy misy ve zany ny hebreo aza miteniteny foana. Ny hebreo tranay no mahana letra v mihitsy izy ary vava ny fiantsona anazy io hitatsika tatika hatramin'ny voalohany tatika hatreo iny. Io hoe caractère utilisé pour écrire l'hébreu ancien de ty le hébreu teneniny ty le consonne de l'alphabet hébreu ireo daholo ary izy zany de misy an'io vava io ary ny teneniny mihitsy ny hoe vava ka rehefa vakina am'izay io vava io ry ambany ary de ve rahantsika mety mihitsy izay any misy tsara mihitsy ny ve amin'ny baiboly tranainy fa tsy koa hoe le W vakina hoe o teza koa zany namoronareo an'le ona izy ary hoe W ka ny W zany tsy ny rahamehany ange tsy manana teny hoe W zany tsy teny hoe W fa va fotsiny fiteniny v fa tsy teny izy hoe W fa ny olona arakaraky ny hoe mandika an'io teny io no mahatonga anazy anao W ohatrany hoe zareo anglisy mandika an'io de ataony hoe W fa raha ohatrany hoe français ny tonga eo de ataony hoe v de zay natonga an'io problème hoe W sa v le izy noho ny am'le fandikaniny zareo manam-pahaizana nikaroka tany de nataony W le izy fa rehefa jerevana am'izay nefa ny tena original ary am'teny hebreu ry ve ny famaky an'io ary zao zay nanonina iavany no afaka tamin'ny fahotana ary tsy manota intsony fa zay nanonina iaho kosany nyrotsaka tao anatin'ny fahotana zay le izy de ndao jevantsika am'izay ny afandikana maro samihafa nataon'ny olona hoe avy aty le teny ve zany za jevantsika kely izy izy hoe misy alphabet oriento ancien de tatsika an'le hoe hébreu carréany koa izy areo samaritane de ny rabbinika de ny valeur numérique any de ny ty tsy ditako tsara ty maniny hébreu ty de jerevantsika ndray ato ny ao anatin'ny hébreu carréany atatsika hoe ny vao hoe vava zany nataon'zareo hoe vao dia ve ny fanoratana an'io io ngeza be io valeur an'izy zany rehefa soratana zany de iny ty ambony ty le valeur ambony io de rehefa soratana izy io de mamoaka ny hoe v io hitatsika tsara mihitsy ny hoe v ka mazava be zany fa rehefa mijery an'le soratra hebreu tsika de tena mahita mihitsy ny hoe ve ny fanoratana an'io zany hoe tsika jery hafa ndray tsika aloha
ty mbola manana maromatsika ny amin'io de leo jerevantsika toly maromaro ato ho jerevantsika rehetrarehetra ny atokantrano any eto indray zany tsika aloha ty le vitantsika teo tya de tiako hoe vitantsika teo tya de ty vitantsika teo le oay ezandray ny sasany ary mbola misy hafa koa any tasokely mbola tsy eoka ty aloha ty ato le izy ty kay le comparaison-ny grika ty vao ny fiantsony anazy vao obsolète ozy izy zany misy fiteny tsy tena mipetraka tsara fa aleo aloha tsika hijery hafa indray jery hafa indray tsika satria tena tsy maintsy mijery an'ity mba ahitanareo hoe tena misy fiteny maro mihitsy ny manapirofo an'izany fa tsiko ny hoe tsy misy teny maro manapirofo an'izany fa tena misy mihitsy manapirofo an'izany fa tsiko ny hoe tsy voapirofo le izy de le fanapirofo ny ty mihinanareo ity inde moa zany tsy misy ty fa tsy de misy ty anakaiky aty zany hoe jery anakaiky aho mbola misy hafa koa any satria hoe manina hoe inona zany mahatonga anao mitazona ty be ty satria hitako le iziko de mijery aho hoe ty daholo misy antony de jerevantsika le izy zany hoe tsika jery anakiray indray zany hoe mijery an'le lettre foana zany tsika hoe lettre fanamporofoana hoe tena misy mihitsy zany le fifanonona hoe vava ve zany de zay io meko atsika io zany am'izay tenin'olona be de be mihitsy efa nanome moa zany teo hatrany amin'ny Wikipédia ny meko anareo de nazo tsika moa jery hafa indray fa mbola misy hafa fa tsy hitako ny naleny tato nera nga izy tsy ato mihitsy ny izy fa nakaiza nga iny anakiray iny azondray hoe enda tsy hita mihitsy nalena izy azokely aloha manana faritana kely tsika ty manapirofo mantsy za io de zay no mahatonga atsika hoe tsika jery anakiray aloha fa tena tsisy tsy jerevako ohatrany tsisy izy daholo fa ohatran'le fanoteneniko teo ihany fa tena misy hafa mihitsy ny any de ho jerevantsika kely ihany le zany sao de ato tsy ato koa le izy aizandray zany tsika ato ve oznareo elabe zany izy manao an'izany fa za mampianatra mazy de tena mandresy lahatra mba tsy hanaonao foana tsononareo hoe tena nisy le zavatra antenen'ny ambassadeur-ny Soaziadia de mba tsy mirorosaina tsony ny dikan'izay fa tena mipetraka tsara ao am'le teny zay nampianarina satria zay le mahasoa anareo hoe dazony ny teny nampianarina zany dazony ny teny nampianarina satria tena nampianatra anareo mihitsy ny hoe tena ve ny fanonona an'io fa tsy misy akoatran'izay zany somary kely ijery kely vetivetika mihitsy tsika hoe manana faritana kely fa de mba hitakato ihany le izy hoe tena marina tena tsy hitako mihitsy aloha le izy zay ny fahamarinana ny ala tato le izy misy anakaiky zay mantsy tiako omena anareo fa ny ala tato mihitsy le izy de ndazy nge jerevako kely hoe manana faritana kely aloha fa jerevako vetivetika so ditako ihany le izy miandry kely nareo fa mbola vo tsy lasa lavitra ny fotoanatsika somary jery kely izahatra mihitsy mantsy satria tiako asehonareo mihitsy le izy hoe tia le izy de misy anareo de mba mahafantatra mihitsy ny hoe tena
misy le teny nampianariny ambazotoanio sasiadia zay. De ity le izy ty zany le alphabet hébreu miaraka am'le fanovana taty orina voasiako anareo am'izay de ity izy ty ho hitako ihany le izy zany dia ty le izy dia afaka ampidirina am'izay le izy ty zao le vava io vava io zany ve ny fiantsonana io fa ny olona nanovana azy osy o taty orina vo nisy nanao an'le osy o zay ny marina amin'izy zany fa tsy ny tany aloha no nanao an'io zay satria tatsika natany amin'ny alphabet aramianina za tena vava amin'ny fiantsonana izy io fa noho ny am'le zava-misy tamin'le fanamboamboarana am'izay de lasa nivadika o le izy nivadika o le izy zay le izy zay ka ho aza vaika eto am'izay no mahatonga an'izy nataony sasany hoe o noho ny am'le transformation natonga an'iny zany zay anao sary am'izay za zay avo anao sary rehefa hitatsika daholo zay sary tetra zay de anao sary am'izay za hoe ity ny natonga an'io ity ny natonga an'io zafady nidra raha maty le retour anjatsitako le sary ty zao le iode ataotsika le rafa ty zao le iode ity zao le vava he ity zao le vava ity le he ka ity vava ty zany zay am'izay vo anazava hoe misy fanovanana ohatran'izao izy io ny original tamin'io ve hitako mangamanga le original zany ny original ve tiana original de taorinany original io rehefa novaina indray ty zavatra ty natao an'izao de nasiana teboka eto ambony de ino lasa o ino lasa o zany io fa tsy efa tsy izy io ty ny lasa o ty anefa transformation de rehefa ty ndray natao ohatran'izao indray ny teboka misy teboka ohatran'izao hoe tompivony ato amin'ny tezany ato indray de ty ndray ny lasa o ty ny lasa o ary ny io le atao hoe u na hoe u zany u zao ny tena fipetaky le sary ny tena izy am'le fanovaovan'ny olona miala tamin'ity original ty zany zareo ny tena marina de zay natonga an'izy minakavy tsisy afaka amin'ny fahotana fa nanaonao foana ino ny original iny ino ny original io ty vava ty ny original am'ty zany io ary zay niantso an'io ve afaka amin'ny fahotana zay namadika an'io o tsisy afaka amin'ny fahotana ary ny magagany fafaky io aloha raisitsika soratra fa misy lavatsika nyity ndray androany de raisina soratra foana reny mba ho tadidy amy manaraka ady hitandreo tsara hoe nampianarany ziady io de jereto ndray tsika de fafatsika anizy de zao nizy nge raha ohatra ka nandray an'ity oa tamy voalohany vetsika tsara le sary mba mahagaga ihany iny raha nandray an'ity ode ty izy he ho any zareo namadika an'io yahoo zany de mba gaga ihany tsika am'ty sary ty hoe ato ry zareo namaky hoe ity sotatsika tya iode de ny ato ny soratany hoe hoe naka an'le terme izy zany de tato izy naka o zany ty izy tato nataony o ty yahoo de najanony hasy ny tato fa antena mperaka manina tsy mba natao aty manampidirina tato koa ty aty zany loa soroko ty ataoko lavidavitra le hasy sato mahina zany tsy manontanitina tato io de nafina tatoko hoe natao hoe io zany neny zareo aloha yahoo reo sato aketo hoe yahoo io zany le yahoo ty ya de o
de misy asa talohana tena sy tiana fa raha zara vao tsy misy asa io de makaiza zany le asa ny dikan'izay. De fantena mipetraka hoe naninona najana iaoly izy najanona treto zany asiko ty maninona n najanony ty tsy nampidirina fa najanona tamin'ity terme iao ty nakaiza le asa tsy nampidirina fa tokony itoy de lasa hoe naninona tokony mba nisy angy atato eveko tsara ia de de asa de ty zany le o notendeny zareo teo a eto le asa maninona zany tato sy nasiana io le fantena mipetraka mba hitonga mba hivoaka hoe iao fa neny zareo moa zany de ty ambony ty neny zareo ty ambony ty ty iao tyony azy ty zay fantena mipetraka amitsika hoe inona ny dikan'io maninona ianao nana hoe ia tato to maninona raha manao hoe iao ako ato tokony asiana ho angy ato fantena mipetraka zay hoe maninona tsy nasiana satria anao nametraka tato maninona koa atony tsy asianao tsy haiko nahazo ny mpiaina le tiako tenena hoe raha nametraka ato am'le ia izy de tokony mametraka ho ako izy atao amy farany azy de lasa hoe iao tokony iao any ny etsony fa tsy kony ajano amin'ny iao raha manoatra iao ny efa nizy tsy eo le asa de inona zany le soatra ny dikan'izay hoe nakaiza zany le tetragramme hoe iode he vava he nakaiza zany ty efatra ny lettre io ary lettre ny jiosy alphabet ny jiosy io ny efatra io nakaiza le lettre iode he vava he nakaiza io fa najanona teo amin'ny ao ka ho azy ny antso ao rehetrarehetra nakaiza ty aty ino ny tsy napetraka fa tokony ao io fa raha napetraka reo tamin'ny ao io satria nareo miantso iato de tokony ho ako ny atsonareo farany ato satria nareo nametraka y asa ka tiako ako ty asivo asako io fa tsy misy an'zany atao hoe iao mijanona fotsiny ao zany tsy misy an'zany hoe araka ny fiteny hebreo tsy misy an'zany zany natao hoe fandrebirebena saina tena izy fandrebirebena saina fa raha ohatra ny io ka ony misoratra eo de mbola misy lettre ato ka raha janareo iao nefa anio de io nareo fa tsy afaka mifahotana ary raha nataonareo iao io de tsy afaka mifahotana foana nareo atria ny iao ihany nateo hoe iahova koa rehefa avy eo zay ngena tonga ny lettre ny voa de lasa tonga hatrany amin'ny iahova ny sasa manao iao sasa manao iahova ny sasa manao mba eritretinareo am'zany nange jevatsinga ny vinle iao zao ndray ny vinle iao laitsika sary ndray ty reo fa fatsika fa tsisy ty aleo ihany atoron'ny zay rehetra manao ratsy ity hoe jereo nge ty adalanareo ty zany tsy izy daholo zany rehetrarehetra reny jery hafa ndray tsika fa fatsika ndray aloha ty avy aiza na tonga an'io iao io de efa nampianarika fa averina kendre mandeha izy io de avy amy terme hoe ty zany le vava de he zao de ty zany nataonjareo hoe le hea ahasa tia de tia ahasa de ty am'izay na asianjareo ty zataky hafahafa ty mihitsy nasiana ny sasa manao anty nasiana tepoka ato de sina a zay ato rany te zay zao nataon'zareo io zany tsy niova le 4 lettre fa zao nataon'zareo de ty lasa hoe sady o ty no misy va io satria le v sy ny ato ambany le ohatran'zao kely iny mantsy any dikan'iny am'zareo any dikan'ity any dikan'io de zay ne misy anytity kely ty de lasa misy de lasa va de zay vo asan'ny farany zao ny evinle iahova hitany amin'ny teny zareo any io sy ny tempoka de sy ty ato zay le iahova zay de anjaratsika am'zay zay mieritreritra hoe jereo moa ty adaladalana ataon'ny olombelona ty sasandray manao an'zao ty ndray ataon'ny sasany ty de adaladalana rehetrrehetra de avy any ny evinle iao de io le iao koa io zany zao ndray ny adalan'ny sasany vetsindray ty mbola adalana anakaiky io ty iode de he de vava de he de avy ndray ny sasany avy any asy ny teboka menamena ndray ato
eto amin'ity hety sy niteboka menamena de Yaho lasa de ato sy niteboka anankiroa ato a. De je vakeo am'izay tsika iode a vakina am'izay io a de zao ndray le izy zao tia iode ka e monko ny dikan'io 2 point io ia de e le 2 point a ty zany ety a de ny hasa ihany a de ty midina de lasa o a de ty mivadikato de v a de ty mivadikato de a de hasa zao na tonga le Ehova de ny Ehova mivadika Jehova rehefa avy eo. Zao daholo zany ny adalan'ny olombelona rehetra mifanovaovana an'io anarana io. Ka ireny rehetrarehetra reny le tsy mety daholo reny. Ampianariko antsika leo raisina sary indray izy a. Matoka fa azo roadoly am'izay ny sary teo a ho an'ny je rehetra nianatra. De averina kely angamba le izy teknisana mba hitany olona am'izay tsirairay avy a. Ty zao le Ehova ty a, le Yahova koa de mifarana am'le Yahoo moa le izy zany de nasiana asa fotsiny rehefa avy eo. Ohatran'izao ny fanatona ny Yahova zany teny izy a, fa tsy hoe le W zany lasa tsy marina mihitsy zany. Fa io mihitsy ny lasa Jehova sy ny Yahova zao sary zao. Satria ny W de tena voakina V mihitsy ny atraizatraiza, fa ny olona mody manovanovany hoe zany fa V foana famakina an'io atraizatraiza. Zay zany no ny fanazavana amitsika mikasika ny amin'ny teny. De nda misy zatra koa roa kely vetivetika indray aloha mba somary mihaino kely daholo atsika zany. Io moa fa voaray izy indra sy diso fa voaray izy io. Io voaray io. Misy zatra jereva kely vetika parentezika indray amitsika rehetra ao tokantrano amaraparanana anazy aloha. Lazo kely araka an'ity vaovaona kekety indray raha hitako ihany le izy. Fa mijery an'le izy aloha dia tsy kivina malahelo hoe ohatran'ny lasa ahoana zany zavatra zany. De tena mety izy fa aza manao satria mahasoa atsika mihitsy ty zatra ampianariko ty a. Hojerevantsika araka ny famarihany a miankina am'le connexion koa ato moa tsy aty le connexion misy tena jerevana. Teo anaty connexion ny zatra nokaroako zao. Hojerevantsika mihitsy ny hoe mba tsy hisy trony zany no sodokan'ny ny fahatsin'ny toetra ny sasany a manimba anareo ho any amin'ny fahaverezana de ampianarina atsika le famarina hoe zao no izy amin'io a de leo mandeha am'izay marina zay tsika zany. Zay. Ty zao a avy eo amin'ny ino moa avy eo amin'ny Hebrew Dictionary Lexicon Concordance zany tia Keyword Studies Translation Definition Minine zany dia ny letra iode he W zany aloha averintsika amin'ny original izy de tsy hitanareo jery amin'ny baiboly hebreo za baiboly hebreo tranainy ty resatsika ity voakatsika ato ny misisiny hoe iza moa zany neo rehefa avy eo voaka ihany le izy fa jerevantsika izy aloha. Ty zao le 15-3 ty le iode he vava he io izy io a iode de he de vava de he de ovakitsika io zany a amin'ny teny hebreo ina le famaky an'le ve a araka an'ity Hebrew Dictionary Lexicon Concordance zany hoe tena zaho raha tena ny fandiniana be mihitsiny a de ny famaky an'ity vava teo zareo a va io alaiko sary ty matony hoe Yahova ny zareo tam'ty de tsy atsona Yehova le ina tsy fantatra tsony zay tiany tenena amin'io fa ny tsika ny makasary ihany de mamoaka an'le ve fotsiny ty tsika tongavana hoe io ara le ve fa hitanareo maso am'izay a fa tsy koa hoe zatra ny foronana hoe nataona fa tena ao mihitsiny izy oare io izy io le vava io zao le iode he vava he a de hitatsika fa mifandray amin'ity v ty mihitsy a ary v asa ny farany io izy io. Ty zao le v a totsika volomparasy le v izy ty a de ty izy eto zany zao zany hoe ny vava zany ozy ny fianarany rehetrarehetra zay manampaizina de nylaza mihitsy zareo fa tena v a ny fiantsonan'io a v ny fiantsonan'io fa tsy ho zany ny fiantsonan'io zay niarana hita tsara zany tsika maso niarany jery maso niarana hita lolo dikeko keso de tsy hitany naleny a de averiko ihany a
fa tena ve ny anaran'izy io a le iode fa sorry le iode he vava ia de tena vakina vava izy io a hitantsika mihitsy ny le hoe Yahova ao zao io moa le fahadisoana am'le teny reny petrapetraka reny io reny le fahadisoana de io le ve io ve ny famakina anazy angambany sitsika marika tsara eto hoe ve ny famakina anazy ty ve ty io zany izy io ve ito izy ito hoe eo ataotsika menamena ve ny famakina anazy fa tsy misy an'izany o zany ka zay zany anjarantsika mieritreritra am'izay mandinika tsara mihitsy ny hoe tsy misy ny teteny foana mihitsy ny teto fa tena ny famakina an'le vava de tena ve ny famakina anazy a zay na le hoe W zany hoe v de tena v ny famakinana iny fa tsy o zany nafakitsika tamin'ny atrany amin'ny hébreu tranainy a tany amin'ny moins 200 de tatsika fa v ny famakinana iny ko raha tsy de vendrana ve ny hébreu ny tena maro de izy ve ny tompony teny de izy ve ny hanaovan'io teny odizy ve izy koa aminao izy nge ny tompony teny de izy tompony teny ve mahita fa ve ny famakina io de anao anaovan'io o fa mietreta atsika zay ka hojevantsika ary ny famakina io tokoa amin'ny teny hébreu a de aloha zany ny farany a efa nraisiko aleoatra ilaisina sariny mandeha dia no aventure kely ndray tsika mpamaky teny robot mamaky teny robot ndray tsika ty ndray aventure fa de misy teny hoe inona ndray ary ty ataonao ty foatra ny misy zahatra fa aventure de ama aventure ny aventure zany a kilalao anankiray a ampetretanareo hoe tena misy ange ny teny mitombona tsara mihitsy ny amin'ny teny hébreu e ino nge tsika anao anty aloha za aloha amadika an'le clavier atao clavier hébreu aloha tsy rehevatsika iny a zay de ndaotsika ary anoratra am'izay ato anoratsika de amy clavier hébreu iode de hea de vava de he inao nge inotsika io e inotsika io atika aloha le izy Yava, zay le izy aleo atao akekika micro eto eo vakiny a Yava, vetsika iny am'le Yava, iava zay mihitsy nzay zany hoe io lettre io zany efa vakiny iode he vava he a de iavana ny robot aza mamamaky robot hébreu mamaky an'io a hébreu mahay mamaky hoe iava eny teknisiana ve izy teo aloha verina tsara atao keketo a Yava, Yava, zay ka anjaratsika zany mieritreritra hoe rehefa vakina ny teny hébreu de tena mazava be mihitsy ny fanoratana iode he vava he azay tao ke kilalao mba mahay hoe iava ary zareo ny robot raha ve mahay de tsy mitsika hoe tsy mba mieritreritra fa iny moa zany hoe nitika tsy miditra amy robot fa zany resaka robot zany resaka hafa zany fa ny tena famarinana anjerevantsika hoe io teny io a de tena manaprofo mihitsy fa tena manambara zany ny sohatra masina fa ny anaran'le dada iava de iava marina iava izy a ary anaran'le zanany de tena Yahosoa ary zay miantso an'izany anarana zany de afaka mifahotana fa ny anarana Yahoo de anarana tefitefena fahatany fotsiny teny a tsy misy an'izany araka ny teny hoe tsy manana lettre ve ny hébreu tranainy diso zany hitantsika teo mihitsy ny lettre ve de adala ve ny hébreu de zareo ndray ve zany mampianariny efa firina hoe lasa o ny ve aminazy ka raha tsy misaina izy tompony teny ndray ve ny ampianarinao hoe ianareo de diso ty teninareo ty fa mba mieritrireta ny tena marina lettre ve mivandravandra be zao ve famaky an'le vava hoe ve de lasa ho avadikinareo ho fotsiny zao ve le izy ary vokatry zany de tsisy afaka mifahotany nareo ka ny résultat c'est le résultat qui compte tenenina amrehetrarehetra fa ny anarana mahafaka tamin'ny fahotana lasa tsy manota intsony ny olona zany hoe naresy de voly de ny anarana hoe iava tsy Yahosoa reo no naresy de voly ary ny tanjona de maharesy de voly satria reo no mamono ny olona resy reo tamin'ny alan'ny anarana hoe iava sy Yahosoa zay manatona ny iava nareo iava zany de manatona ny Yahosoa le zanany a
dia ho tonga any amin'ny lantinlantinareo. Mirazo antsika raha samy tonga saina miverena amin'ilay tena tompony teny a, amin'ilay fampianarana tena marina, izay ny famarihana miverena ao amin'ny Ahosoa, miverena ao amin'ny dada malala Yahava, ho tahiny Ahosoa ny antsika rehetra no hariva afaka aza. Voninahitra anao dada malala Yahava, voninahitra anao mandrakizay. Ny hatsaranao ny amin'izay rehetra mandre ny teny, ary ny asoavanao ny izay rehetra miaino an'izao fampianarana zao. Tahio ny fanazavana, tahio ny fampianarana, tahio izay rehetra nomena teto, hitondra soa amin'izay rehetra nandre ny teny angenao dada malala Yahava, ary amindra fo amin'ny tsy fahalalany mba hiverenany makaominao. Mamaly vavaka mamaly antso, aoka iseho ny voninahitra ao. Efa naseho ny famarihana fa ny anaranao mihitsy no fandravana an'ilay devoly satana sy ny firongony sy ny miaramilany, ny anaranao Yahava. Fanapotehana ny ratsy izany anarana zany, fandravana ny famaizina rehetrarehetra zany, fanapotehana ny ratsy rehetrarehetra zany anarana izany. Anarana mahery, anarana manavitra olona, anarana mamonjy. Zany natonga ny anarana hoe Yahosoa, Yah-lay mpamonjy. Ianao zany dada malala Yahava. Voninahitra anao mandrakizay, misaotra ny amin'ny famonjena, fa tena azo ny famonjena noho ny aminareo mianaka be fitiavana. Misaotra Yahosoa noho ny aminao tonga ianao mba hamonjy, tsy atao verimaina raha anao Yahosoa. Voninahitra ho anao mandrakizay. Tahio zao teny rehetra zao, hitondra soa amin'izay miaino Yahosoa, hitondra fahasoavana ao an'izay mandre. Tsy ady ahy mangataka aminao, alefaso ny fanay masina, hiantso ny olona, hampipevaka ny olona, mahitodika izy ho any aminao. Voninahitra anao mandrakizay dada malala Yahava, amin'ny anarany Yahosoa. Amen. Dia misaotra antsika rehetra niarany eny sy naraka amin'ny fampianarana hatramin'ny farany a, ny ambasadorany Yahosoa faly niaraka tamintsika, ary manona ny hatsarany Yahosoa mialohan'ny isarana dia samy taina soa ataony a, amin'ny manaraka indray a, veloma tomboka.